Miarabantsika rehetra natratra ny volana jona. Efa nisy niaraba natratra ny volana jona ve nareo? Za manokana matsapa hoe tokony ifampiarahapitsika rehefa volana jona satria sady iray volany teny malagasy no ankalazantsika ihany koa ny fitsingerenan'ny fahaleovantenan'ny firenentsika no sady fetin'ny folo alin-da. Fa aza matahotra nareo fa tsy valapatra be makasika ny soatoavina malagasy na dia resaka soatoavina ny resahako eto a. Hitako mantsy efa misy kivy be sahady. Ie. Enary. Tsy memboadidy moa général. Oui, colonel Richard Ratsimandrava. Izy moa an'izay tsy mahalala azy a, dia ilay filoham-pirenen'ny Madagasikara izay nitondra nandritry ny herinandro monja. Maty izy a noho ny tifitra izay nahazo azy. Kanefa na tamin'ny asa nataony, na tamin'ireo kabary izay nitonony a, dia nahitana taratra fa olona tena nanana sy niaina soatoavina izy. Raha tsy lasitsika afa-tsy nanomezany lanja ny rafitra fokon'olona ary ihany koa ny fikatsahany mandrakariva ny sohiombonana ho an'ny malagasy. Mety hoe izay fananany soatoavina izay a mbola tsy mahalay filaza azy mandraka ankehitriny, dia misy aza hoe izao mahalala fisiny a. Izy kosa no Alice Ravimanana. Nanapa-kevitra ny ala tamin'ny asany izy a noho ny fahatsapany tranga izay tsy mifanaraka tamin'ny soatoavina tao amin'ny orinasa izay nesany. Zatovolazato kosa no antsoina hoe Moïse Rasamuel. Somary eraka matetika izy io a. Fa tena miasa, satria izay tena miasa. Nampidiry no isan'ny soatoavina mantsy ny asa. Ary rehefa reraka izy a, dia miala voly miaraka amin'ny fianakaviany ny zavatra tena mba finaritra azy. Satria dia mbola tafiditra ao anatin'ny soatoavina ihany koa ny fianakaviany. Fa inona tokoa moa izany ilay atao hoe soatoavina? Rehefa nanao fikarohana tamin'ny Google ny tenako dia nahita fa hoe valeur hono izany soatoavina izany ho an'izay tsy dia mahazo an'ilay teny gasy. Soatoavina izany hoe tsara, ankatoavina ary ampiarina. Fa inona tokoa moa izany no tena hevitra fonosiny izany hoe soatoavina izany? Izany soatoavina izany dia ilay hery ao anaty izay mibaiko antsika ahafahantsika mandray fanapahan-kevitra ary ihany koa manao safidy eo amin'ny fiainana. Hoy Jean-Paul Sartre hoe ny mahaizy antsika dia vokatra ny safidintsika. Fandika teny ara-bakiteny izany a, fa tsy hoe izany koa tena dikany. Noho izany, na izao hitanareo izao sy na anao io dia nandray anjara tamin'izany ny safidy izay nataonao omaly sy androany. Ary izay safidinao izay a dia mety niankina tamin'ny soatoavina izay iainanao sy anananao. Raha mbola tsy tena tsapanao sy fantatrao hoe inona ny tena soatoavinao a, dia asaiko ianao androany. Fataro ny soatoavinao a mba ahafahanao manao safidy voahevitra, ahafahanao manatratra ny vinam-piainanao. Tsy atao maikamaika nefa ny famantarana ny soatoavina, fa mila fifantohana ary mila fandinihan-tena lalina ary mila havaozina foana arakaraka ny fivoaranao sy ny fivoarany manodidina anao. Fa tsy hoe soatoaviko androany ihany mbola afaka 10 taona, fa mila havaozina izy io. Dia ahoana ary izany no ataoko mba ahafantarako hoe inona ary izany soatoaviko izany? Mila isika mametraka amin'ny fanontaniana hoe inona ireny tena sarobidy amiko hoe? Inona ny tena mahasaro-piaro anaka omeko lanja? Dia mety misy mieritreritra izao hoe sipako, mivadiko, fananako. Fa tsy ny sipanao na mivadinao na fanananao ny soatoavinao, fa ilay fitiavana ao anatinao izay maneranao hanome lanja azy ireo. Tena betsaka ny soatoavina. Ho manokana izao anisan'ny soatoaviko ohatra ny fitoviana. Ka misy aminareo ireo manantona anahy dia manambamba ny olona ohatra izany, fa tonga dia mahita rara amiko. Raha izay. Ny Général Ramakavelo ohatra izao dia laza izy fa ny fototra hijoroany ny soatoavina malagasy dia ny fanajana sy ny fifanajana. Raha matsapa izany ianao fa malagasy dia mila hanananao aloha izany ireo soatoavina ireo. Betsaka ny soatoavina, fa mila isika misafidy 3 na 4 na 5 izay eritreretintsika fa tena hoentintsika miaina sy ahafahantsika mivoatra amin'ny fiainantsika, fa tsy hoe izao rehetrarehetra izao dia atao soatoavina daholo. Misy ny soatoavina mitovy, misy ny soatoavina mifanipaka, ka noho izany
ataovy izay asa tianao ka mifanaraka amin'ny soatoavinao. Miasany amin'ny orinasa izay mitovy soatoavina aminao. Miaraha amin'ny olona izay mitovy soatoavina aminao mba hialana amin'ny fanaratsiana ny hafa noho ny tsy fitoviana soatoavina. Ary amarana koa azy dia hoy ilay olomanga Albert Einstein hoe aza miezaka ny ho lasa olona manana fahombiazana fa mezaho olona manana soatoavina. Dia hoy aho hoe hitako ny fika andeha ary ho ampidiriko ao anatin'ny soatoaviko fahombiazana dia amin'izay aho sady mahomby no manana soatoavina. Nicole Raoul Arseeno tondra tamintsika teto ny soatoavina nahatoy izao anao. Sotra tompoko.